jirama mandrindra delesta sisa no asany. Iray volan'ny ankizy maro ny zon'ny ankizy tsy voaja eto Madagasikara. Fanakatsakanana atao amin'ny finombarika ara-valmanana marika ny tsy fanajana demokrasia. Tompolasy tompoko vavy anterina isan-tokantrano ny araba sy ny firarintsoa ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao koa manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Na dia potika aza ny firenena dia mbola azo atao tsara ny manarina azy manaja lalàna isika fa tsy manaiky ho verezin-jo sationany amin'ireo afatra mafonja nataon'ny filomarika ara-valmanana sady finoana nasionaly ny antoko-tiky Madagasikara ireo nandritra ny kongresy ho an'ny fahatriboendy. Na intsy ihany koa ny filomarika ara-valmanana nanome toromarika ho an'ireo mpikatroka nandritra izany. Fanampanazavana. Tena minazy aminareo fa misy olona dia tena manao fôly. Ary veriny fa mitovy aminy sika tsy mitovytsika zay manaja lalàna zahay manaja lalàna fa tsy manaiky veresin-jo zoanay nomerabany namanay mpiara-mitolona aminay ka raha ohatra izy ireo nanakandalana mba hoe manao any daty dia tsy hidina fiararaba fa misy manao dikavilana ny ambadika any zao na zay tsy raha autorisation ny famorimbo sangana volovoaka mba inoy tsara raha miteny zany le olona miteniteny fonany mba inoy tsara olona mba samy malala ihany tsika narona mba mitara be fa zaho na dia tona tômôbilina dia nisy nitsena tamin'ny tômôbilina tany amin'ny 30 kilometra 90 kilometra dia nisy nitsena koa tamin'ny tokotra dia tsy raha bazy reo zany a satria zareo mandeha tompona sasa mandeha tômôbilina dia arabaiky dia raha bazy a dia nisy kio teto dia nisy kio dia fa nandeha 1 kilometra zahay vao tonga dia banana tapo ferasa volona marary bazy kolonielina ihany mianatra ihany nandala zao akademia zao dia tsy malala ve fa hoe rehefa misy olona mivezivezy na miteny malalaka domena lalana izy satria misy le hoe charte de l'Union africaine, charte de l'Assemblée générale des Nations Unies na koa lay convention internationale milaza mihitsy hoe liberté d'expression sy liberté fivezivezena de circulation ka eo ta dia mampatsay anareo zalahy fantatra fa nahazo tampotampontany ianareo na sy fampanantenana tany ampiakarana grady fa de no tsara ary ino mibitsika ny eo anatin'ny sainareo ao hoe manana konany ianareo vady amanjanaka fianakaviana efa mijaly fa tia nanovanyzao hoe dia atakao am'izany tombotsokely zany tandremo toto tsy misy fa ny ataono miverina ary amitiary tsara ny lalàna mifety mifangalana olona na mifanapohana an'ireny grenade reny firana fa na mbola misy kio ny ainay tsy amelanay ty efa volona ny aradi zahay tsy ho tafasaraka nareo tsy afaka haka ny ainay mihitsy tsy afaka haka ny fananay anareo fanananay na ny zavatra ananay na delo alaina ambodongelina ataonareo io fa fananay tsy ho azy nareo novinanovininy tsy ho resinareo am'zany zay tsy ho vovinanareo am'zany zay azao hoe aminareo lalàna tokony asehoantsika trany a fa manaja lalàna isika kanefa tsy manaiky mihitsy vereny zao rivoaka malagasy tsy manaiky mihitsy ary tandemana tsara noho izany dia tsy maintsy saitsika say hoe aminareo hijoro tsika mijoro hoe aminareo ary mbola misy kio farany tsy maintsy misy foana falaterana dia am'izay ianareo mamebaika avy any Antananarivo any
samy mipetraka Antananarivo tsika malala anareo fantako nareo fantako lehibe nareo fantako mpitondra anareo ato chef tao koa voalohany chef amin'ny force zany miata aloha malala tsara hoe nampaiky fa nareo nonzay nitenena le lehibe de zay misy miopefo zalahy nefa ny balala nefa lamakany aminay zay misy miopefo tandem koa amindreo mianaka amindreo misy manana basy ka rehefa aveo voaraisy io mampiadatsika malagasy araka ny fantatra dia vao minitra vitsy lasa izay noho ny faranan'ny congrès patry ny Antokotimo atao mahajanga iny isaka rehefa vonina ny oronan-tsary sy ny oronan-peo mirakitra ny fanadihadiana sy ny fanampim-baovao hafa avy any mahajanga dia rahantsika eto ihany ny antsipriany momba n'izay fa zao aloha toizantsika ihany ny fotoana ny fampalalam-baovao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalàna ampifeny antoko politika ireny fanakatsakanana ny filoha Marc Ravalomanana tany Analavory sy tany Mahajanga ireny hoy ny manampahaizana manokana momba ny fitantanan-draha-mpanjakana Julien André Morasata manana ny sata manokana mifehy azy voafaritra lalàna ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha ka tokony ajaina izany tsy voaja ny demokrasia sy ny tanindalana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no asianteny sy jerena onjalalaina ranaivo manana Mathieu Prince. Tsy mipetraka intsony demokrasia sy ny tanindalana eto Madagasikara na zava-misy amin'izao no jerena hoy ny manampahaizana manokana momba ny fitantanan-draha-mpanjakana Julien André Morasata androany zany any heviny mahakasika ireny fanakatsakanana natao tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tany Analavory sy Mahajanga ireny. Tafiditra ao anatin'ny zo fototra mahaolona izay voalaza ao anatin'ny DUDH ny fahalalahana maneho hevitra sy fahalalahana mivezivezy. Efa voafaritry ny lalàna amin'ny feny antoko politika ihany koa fa afaka manatanteraka kongresy ankalalahana ny antoko politika na pomba na mpanohitra amin'ny fitondrana. Manana salita manokana mifehy azy amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana izay voafaritry ny lalàna 13 tsipika ohatraohatra ray tamin'ny 4 Jolay 13 ka tokony hajaina sy ampiarina izany. Takiny lalàna nge mikasika amin'ny parti politika iny zany Congrès national zany eto amintsika ihany koa lalam-pangorena dia milaza mihitsy tsy maintsy hajaina demokrasia ary tsy maintsy apetraka fanjakana tan-dalàna raha ny article 14 dia milaza mihitsy hoe ny article 1er milaza mihitsy fa hoe manana droit ny fanoherana zany eto Madagasikara droit de l'opposition démocratique ohatran'izany zany liberté de communication liberté de se réunir ozy zay volazaneo tsara ny fahafahana maneho hevitra fahafahana mivory fahafahana mivezivezy zany président Ravalomanana ndraiky ancien président de la République ancien chef d'état misy an'le loi 2013-001 tamin'ny 4 juillet 2013 mametraka ny statut particulier ny chef d'état sy ny président de la République voaranga izy manao an'io nomelohiny ihany koa ny fampiasana bomba mandatsan-dranomaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ity filohan'ny antokotiko Madagasikara ity sy tamin'ireo vahoaka nanaradia azy. Misy lalàna manokana amin'ny fampiasana ny fitaovana toy ireny izay fantatry ny mpitandro ny filaminana tsara. Ny tondran'ny fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fangatahana lalàna amina toerana iray anaovana fivoriana politika. Lalàna mifehany réunion publique eto Madagasikara. Misy aloha tsy ahivoketo ilay ordonnance zay ny fototra zay le tsy volana zany ordonnance 60 082 tamin'ny 13 août 1960 io fantatsika tsara fa marina aloha fa mila autorisation avy any amin'ny solon-tenam-panjakana préfet zany chef de district raha ohatra ka hanao réunion publique rehefa hita amin'ny famanelingelina kosa ny filaminam-bahoaka nefa kosa ny silence de l'administration raha mangina le tsy mamaly le solon-tenam-panjakana dia midika zay amin'ny article voalohany amin'anatin'ny ordonnance io fa autoriser les manifestations misy ihany koa ny ataoko hoe didim-panjakana ary fantatry ny gendarmerie tsara zany ny ordonnance 63 tamin'ny 19 mai zay 1963 io dia mametraka tsara mihitsy fa tokony tsy mampiasa fitaovana famoretana zany autorisation d'arme zany na bomba lacrymogène raha tsy mahazo autorisation spéciale avy amin'ny solon-tenam-panjakana réquisition spéciale na filaza azy ary koa dia milaza koa amin'le andininy ao anatinatin'izy io fa misy sommation nge ilaina raha ohatra anao anaparitaka olona ianao zany dia misy sommation ataony na ataon'le maire io miaraka amin'ny sambady misy azy na ataon'le solon-tenam-panjakana anaparitahana le olona fa tsy tonga dia hoe alefa fotsiny amin'izao le fotoam-piadiana zany na le bomba lacrymogène ohatran'ireny.
Zandary sy polisy ary miaramila mpandraibaiko politika misy eto profin'izany ireny fihetsika atao amin'ny filomatrika ravalomanana ireny. Ny mpitandro ny filaminana izay tsy tokony andany amin'ny loko politika nefa mifanohitra tanteraka amin'izany no misy eto amintsika amin'izao. Firenena jadona misy eto ohatra n'ity manam-pahaizana manokana momba amin'ny fitatana raharaham-panjakana ity. Lafomba vaovao sosialy leo ny fatapan-jiro sy rano izay olombelona nofo sy ra izay mila fahazavana sy mila rano hoy ireo mponina tetsy alakamisy ny Fenorivo sy Itosy raha nitondra ny fitarainany malohana ny fatapan-jiro lava reny misy eto Madagasikara. Raikitra ny dorokodiarana Omaliana tetsy Itosy sy alakamisy ny Fenorivo. Javandrema efa sy tahirinena. Tapaka indray ny lalam-pirenena voalohany Omaliana nanomboka tamin'ny fitora sasany teo. Naneo ny atezerany ary ny danandalambe sy nandorokodiarana ireo mponina tetsy alakamisy Fenorivo noho ny fahatapahan-jiro. Tsy nisy fiara afaka nandeha ary horakoraka tsy ny fandrenesana tena toerana nandritra izany fotoana izany. Mila rano, mila jiro zay. Vitin-jironay sambolana tsy maintsy prepare foana. Nefa zay tapaka ny jiro, tapaka ny rano. Nefa zay olombelona. Efa firy andro zay? Efa telo androany zay. Androany zay tapaka foana ny jiro sy ny rano. Dia toetinao tsara zay olombelona mila jiro, ilainy fahazavana, ilainy koa mila rano zay, mila jiro, ilainy tsiretsireo. Nefa kosa le fitondrana amin'izao tena tsy haiko tsony. Aizany rano. Roa zany kely rano se ilaiko ny jiro, ilaiko ny rano. Nefa le fitondrana amin'izao tena tsy mamandy olako. Leo zay tena le tanteraka. Naharitra ora roa teo io grevy nataon'ny mponina alakamisy Fenorivo Omaly io. Toy izay ihany koa ny zava-nisy teny Itosy Omaly Ariva ihany. Ny tsapa dia tena efa tofoka ny delestazy lava reny ny vahoaka. Tsy lazaina intsony ny fitarainana sy ny esoeso teny mahazo ny jirama ataon'ireo mpikirakira tambazotra sosialy. Toa lasa mpandrindra delestazy tokoa mantsisa no asan'ilay jirama afa tsy hita mivaingana treto izay tena vahaolana maritra sy mateza mba tsy ampiverina izany fahatapahan-jiro izany intsony. Araka ny fampitamba-baovao ray eto ampelantanana amin'izao ora itenenana izao dia miverina tokona indray zany ny mponina etsy Vodivorona sy ny etsy Itosy ka eo amin'ny dalina etsy Itosy no anaovan'ny mponina Itosy izay fitokonana fanehoana ny tsy fahafaliana sy leo ny fatapahan-jiro lava reny tsy mety ahitany fanjakana rajoelina vahaolana ity. Fasahirana noho ny havidanga ny vidim-bary sy ireo vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro. Ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao vokany izay itazomanaina sisa ahena ny sakafo arotsaka na manao kibo an-tsena. Tsy vitsy ireo tsy maintsy miditra vao afaka amin'ny sakafo tsy hita izay vahaolana avy amin'ny fanjakana fa dia samy manavitra ny tena sisa hoy ireo olom-pirenena nanaovany onjalalaina Ranaivo Manana sy Mateo Princy fanadidina. Voatery mampiena ny fatriam-bary sy ny sakafo arotsaka ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao no fidangana ny vidim-bary sy ireo entana fampiasa andavanandro. Lasa manao kibo an-tsena ny olona sasany kamionina amin'ny fihinanana paty na mofo na koa fisotroana kafe atao solo-sakafo. Efa tsy misakafo intelo isan'andro intsony ny any an-tokantrano amin'izao hoy ireo olona nanaovana fanadihadiana noho ny tsy fahatakarany intsony ny vidim-bary. Izay vola kely eo ampelantanana no ezahina zaraina amin'ireo filana ao an-tokantrano. Raha ny fanadihadiana natao an-trano dia tsy manana tahiry hatrehana raha sendra misy marary tampoka intsony ny ankamaroan'ny olona. Zay zao amin'izao tena tanaova ny vary rehefa valonjato dia fitonjato farany ambany. Dia tena miakatra zao izao mandeha mba mivatra ohatr'izao dia tena entana kely entana ray kilao natao dia teratsy lahy fa tena tsy mandeha dia ny sakafonao raha ilatsy ho azy dia amin'izao fotoana tsy nitovy amin'ny taloha intsony nefa ny olona zany miady vatra raha hoe ronon-jato zany ary efa tsisy tombony ho anao dia mbola miady vatra zato ihany ary le olona amin'izao. Tena lasa satra ilay fitidavana. Raha mampidi vola ray alina zany hoany dia lasa tsy hita akory izay viazo ilay ray alina dia lany. Kely zao ny tombatra azy vidina entana zany an-tsena tena lafiny ny tombatra azy eto zao misy indraindray ray alina ny azy na indraindray 5,000. Tsy maintsy ahena mifatrany ao an-trano azy ny ara-bola hoe tena betsaka le ilana anazy dia ahena mifatra. Izy aloha zao raha aza atao hoe tokony hoe mba tsinjoviny ihany aloha le sahirana azy ny tena mahatsara mijaly mihitsy le sahirana amin'izao. Raha ohatra ny manokana aloha zany zao amin'izay le vary ohatr'izao raha ohatra hoe eny lazany hoe manena aloha satria zao tamin'ny
rehefa anina zao a raha ohatra hoe ray alina ny tokany sakafo amin'ny rivo lasa mihena 7 rivo satria matsy le izy amin'le ny tsena miakatra be loatra ny vidiny zavatra. Tena hitako tena miakatra zao dia eto amin'ny vidina vary rehefa tsy mandeha ny tsena dia efa araky ny tsena iny ihany na anaovana ny ao an-trano zany ampidinina. Tsy ho azo antainana hitondra fiovana amin'ny fanatsarana sosialim-bahoaka intsony ny fanjakana, manao izay hitazomana sisany olona. Ny sasany aza midtrosa vao afaka mividy sakafo hohanina. Miroboroby ihany koa ny fanaovana asa misehatra tsy manara-dalàna toy ny varotra amoron-dalana noho ny tsy fampin'ny tsenan'asa. Fa mandritra n'ity volana jona ity no ankarazana ny iray volan'ny ankizy. Maro ny ankizy no tsy afaka misitraka anjony eto amintsika tsy voahaja ireo zo fototra 5 noho ny antony maro isan'izany tsy fahafantarana. Sehatra maro no ahitana taratra izay ka anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana. Mbola ionja lalaina ranaivo manana sy Mateo Prince Atrany. Ny zo milalao sy mianatra ihany amin'ny ankapobeny no fantatry ny ray aman-dreny sy ny ankizy ary ny tanora amin'ireo zo fototra 5 ananany. Mbola tsy voahaja ny zon'ny ankizy eto Madagasikara ary mbola maro ireo ankizy ny tsy afaka mianatra sy voatery miasa na mbola tsy ampy-taona akory aza. Antony maro mahatonga izy tsy fanajana sy tsy fahazon'ny ankizy misitraka ny zony io. Anisan'izany ny fahantrana sy ny fahasahiranana iainan'ny ray aman-dreny. 5 ny zo fototra ananany ankizy, ao anatin'izany ny zo tiavana, ny zo anananarana sy firenena, ny zo ho salama, ny zo hianatra, ny zo ho arovana ary ny zo andray anjara. Dia milalao dia misakafo dia mitafy zay ihany. Ny fianarana ohatra zao ohatra hoe fianarana ambaratonga voalohany sy faharoa ohatra hoe toa amin'ny fanjakana dia afaka misitraka le zo any ankizy mianatra izy amin'izay. Mianatra dia milalao dia zay tsy voahaja satria izao misy ny ankizy amin'izao tsy ampy-taona nefa efa miasa sahady. Zo ny ankizy fantatro zany dia tokony lalao ny ankizy tokony hianatra tsy dia voahaja satria tsy haiko hoe amin'ilay fahasarotan'ny fiainana zany dia tsy dia voahaja loatra zao. Misy ny ankizy zao te hianatra nefa le tsy fahampian'ilay ray aman-dreny dia tsy afa-mianatra izy. Dia hilalao izy nefa tsisy vola hividanana kilalao an'ilay ankizy. Tokony hanangana orinasa ny fanjakana ohatr'izany dia mba manambola daholo ny isan-tokantrano dia afaka mampanana soa ny zanany tsirairay aby. Ny taona 2017 nanao fanambarana iarovana ny zony ankizy ny firenena mikambana. Hatramin'izao nefa mbola tsy tapapetraka tsara ny fanajana ny zony ankizy eto Madagasikara. Sehatra iray tena isehony izany sehatra ny fahasalamana sy ny fampianarana. Lalàna zany miteny hoe ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona dia tokony maimaim-poana ny resaka fitsaboana ary ny resaka fanomezana fanafody ho an'izy ireo ihany koa. Ny zavatra mitranga nefa zany dia tamin'ny fitondrana tany aloha noentina Andriamatoa Marc Ravalomanana nisy ezaka be dia be natao fitondrana tany aloha tamin'ny fanamboarana CSB Centre de Santé de Base. Amin'izao fotoana izao nefa taty aoriana ny resaka CSB2 zany lasa sanatria hita hoe no amevanina le resaka Centre de Santé de Base dia lasa tsy manana an'izay accès-ana gratuité ana fitsaboana izay tsony ny olona rehetra fa indrindra moa fa ny ankizy. Eo amin'ny fahatelo dia ny resaka hoe ny zo hianatra mbola tsy ny ankizy rehetrarehetra ny afaka miditra ny amin'ny école primaire. École primaire ny resako rahantsika malala hoe raha miditra ny amin'ny collège moa ny ankizy na miditra ny amin'ny lycée ny ankizy vao maika sarotsarotra satria mbola surtri indray le dossier hidirana any. Zany hoe efa sarotra niditra taty amin'ilay primaire fa miditra aty amin'ny collège mekely miditra aty amin'ny lycée mekely dia sanatria zany lasa be dia be le ankizy tsy manan-jo very an'le zo amin'le resaka fianarana. Tokony hananganana fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny ankizy mba hisitraka ny zony. Tokony manana fotodrafitrasa zany manokana ny fanjakana momba ny développement ny ankizy, momba ny hoe misy tokony ho isy ohatra hoe
aire de jeu kely isaky ny fokotany ho an'ny ankizy na misy terrain natokana ho an'ny ankizy tokony ho réglementena zany ho an'ny ankizy hoe misy lera natokana ho an'ny ankizy misy mpitaiza ihany koa anatiny ho an'ny ankizy dia raha antsika malala moa zany fahasahiranana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tena hoe tsy voaja aloha hatreto ny zo an'ny ankizy ho an'ny Madagasikara izay mbola tafiditra ao anatin'ny firenena isan'ny manitra indrindra eran-tany. Samy tompona andraikitra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ny olom-pirenena tsirairay miangavana tokantrano ary mipakatra any amin'ny tompona andraikimpanjakana. Fa tanora manodidina ny 700 mahery no nahazo fampianarana maimaim-poana na ny antsoina hoe cours accéléré ireo zanakambo manarina nana fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat ireto nampina ireto ravirazafa mahenina sy tahirinena. Tsintsany totonga naleta ny fampianarana atao anatin'ny roa taona no semban'ny Covid-19 sy ny rivo-doza ka lasa marobe ireo ankizy tanora no tsy naraka intsony ny tany an-tsekoly toy ihany koa ny fahazarana tsy nakany an-dakilasy fa nianatra tany an-trano. Ho fanomanana ny fanadinam-panjakana betsaka amin'ireo mpiadana no nisafidy nanao kory anamafisana nefa ay ary ianarana ireo taranjam-bola manahirana. Azahoako fahalalana mba atongavako amin'ny tanjona ambonimbony kokoa ary mba ho afahako vaky. Mbola misy tsy ampiny ao anatin'ilay fahaizako zany eo ohatra hoe matematika ny SES dia izay no anaovako an'ity kory ity mba afahako manampy ny fahalalako bebe kokoa mahakasika izay zavatra izay. Ny tanjoko amin'ilay ty fanaovana koro baccalauréat atao amin'ny totosoa ity zany dia mba ahafahako bac ary hiakarako eny amin'ny université ary mba ahafahanay manampy ny mpiara-belona sy ny mpiara-monina ihany koa. Mba ho fanamafisana ny zavatra rehetrarehetra natao tany am-pianarana dia mba ho fanampiana ny zavatra mbola tsy hay. Raha hoana manokana aloha SOS zany tsy haiko dia histoire géo satria sarotra saky dia matematika. Vanjato mahery ireo mpiadana BEPC sy baccalauréat eto amin'ny boriboritany fahaenina nomena fampianarana maimaim-poana na cours accéléré analana fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'ny resa-bola ihany koa. Satria sahirana ray aman-dreny mpianatra. Rehefa fotoana tahaka izao dia mijery cours ho atsy ero ny kolasy tsy misy ny sakafo hohanina efa zara fa mihinana dia noho izany satria lova tsara indrindra hiatrehana ny fiainana dia ny tenako sy mpiara-miasanako zany dia nananana adidy sy andraikitra mba manampy ny zanaka malagasy ireo izay monina eto Ambamanarina ahafahana miatrika an'izay amin'izao fahasaranana efa saro izao zany dia anisany mamany olana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra zany ny zavatra tahaka izao. Cours accéléré io ahafahana zany mameretra ny zavatra natao taona taona sy ahafahan'ny mpianatra zany ho hiatrika an'izay fanadinana izay ka ho betsaka no afaka. Ankoatra ny fanomanana ny tanora ny fanadinam-panjakana dia efa nisy teto Ambohimanarina ihany koa ny fampiofanana tanora manao savony, ny fampianarana ny teny anglisy maimaim-poana ary ho tanterahana tsy ho ela ny didy hipoitra vaobe. Ankizy lahy kely 300 isa no nisitraka didim-poatra maimaim-poana nataony Antokotiko Madagasikara tao Fianaratsoa ny sabotsy lasa teo ho fanampiana ny mpiara-belona sy ny mpiray tandrazana ny tanjona amin'izany ary velom-pisaorana ny amin'izany ireo ray aman-dreny mananjanaka natao didim-poatra. Bagsa Andriananja MBS Fianaratsoa. Tontosany asabotsy fahatelo ny volana jiona ny famorana faobe na ny didim-poatra faobe nataony Antokotiko Madagasikara ho an'ny tanàna ny Fianaratsoa. No tanterahana teto amin'ny tokotany malalaky ny Magro ampazambazaha, maro ireo namaly ny antso, maro ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany ho an'izany didim-poatra izany. Mahery ny 300 ireo ankizy izay nentina teto ho atao an'izany asoavana izany. Faly ny ray aman-dreny, afa-pahasahiranana ny be sy ny maro. Izay raha teo iantsomo ny tanjony Antokotiko Madagasikara dia ny fitsinjovana sy fijerena ny tombontsoa iraisana mba ho fanamevanana ny fahasahiranana izay misy sy mianjady ankehitriny. Tena magnampy satria ray aman-dreny zany andoha vola amin'ny zavatra io dia misy sahirana kanefa tsy izao magnampy ny ray aman-dreny zany ny Tiko Madagasikara dia ngay dia tena faly sady makasitraka amin'ny zavatra sahala amin'izao. Tena afaka misy ny olona sahirana amin'izao famorana faobe izao izay ataony Tiko Madagasikara izao dia makasitraka nareo mpanatanteraka to. Faly aloha dia faly zay dada. Tena faly amin'izao andro natokana ho an'ny kolonga zao satria betsaka ny afaka fahasairana
nahazo tompotsodolodolo ny ray aman-dreny vita sonkolonga raha nihetsika ara sosialy toy izao dia tsy voasambala izao ho an'ny antokotiko Madagasikara indrindra fa ho an'ny tanàna ny Fianaratsoa. Ity ihany koa dia anisan'ny santatra Bavarandro fa ny manetsa be kosa mbola ho avy. Mipetraka ao am-posa ho an-tsainy tsirairay hatrany ilay teny ny filompanorina ny antiko Madagasikara manao hoe ny tonga miaraka fanombohana miasa miaraka ho fombiazana. Saika ipokonina avokoa ny tsena rehetra tamin'ity androany ity. Samy niezaka nanome fifaliana ho an'ny eny ny tsirairay na io amin'ny sakafo fiavaka kely tsy toy ny mahazatra na amin'ny alalan'ny fanomezana maro isan-karazany araka izay eo am-pelatanana. Ravrazafy mahena sy mbola afa-tsara. Saika nivarotra fanomezana ho an'ireny avokoa ny ankamaroan'ireo tsena tetỳ Analakely sy Behoririka. Tome fiolany arabe sy ny trottoir ny fanaretsaka ny mpivarotra sy ny mpividy. Diso alainay 27,5 dia mety 35 na 32,5 na 30. Iso amin'izao tena samy hafa mihitsy zany taloha sy ny izao e. Tena izao ilay olona tena hita mihitsy hoe profety tsy manam-bola. Toy izao raha tamin'ny 3 taona lasa izao dia ny vidiny tony 25. Nefa izao ilay olona mbola miady varotra be ndray miady varotra 15,000. Ny anahy zao 2 carton amin'ity ny nalaiko dia ny anankiray zao ery dia ny anankiray ataoko eto 48 pièces dia 48 fois 2 zany. Fitoerana ohatrany hoe voankazo, fitaovana an-dakozia. Vao manombana ianao dia mitsoaka ny olona. Misy hatramin'ny ray alina raha manombana enina alina ianao dia misy hatramin'ny ray alina. 75,000 dia 100,000 dia 175 dia 225 dia 275. Rehefa hatramin'izay dia montre foana namidiko sy ireo an'ireo fa rehefa mba fety dia merotrao dia mba ampitomboana hoe asiana karazana ohatr'izao. Ilay izy nefa tsy maintsy tombanana fa ilay fiainana koa efa raha malala fa atao izay zakan'ny olona zany ilay izy. Very sasaka be mihitsy izao ilay fety de mera zany tsisy ohatr'izao mihitsy fa tamin'ity tena hita hoe tsy manam-bola ny olona tena sahirana. 12,5 dia 2,000 farany dia amidy rapitsin'izay. Mbola misy miady varotra ohatra 7,5 ny ray 2,000 ny tena vidiny raha maka izy. Samy mahazo ny anjarany rehetra arakaraka ny fahefa-mividy maro ihany koa ny tolotra. Télé 24 pouces izy mahazo telefôna anankiroa ianao raha mividy anazy dia amin'ny vidiny 5,000 sy 4 hetsy ariary. Misy ihany koa ny offranay telefôna Android mividy iray ianao dia mahazo iray amin'ny vidiny 5,000 sy 4 hetsy. Manao fihenam-bidy foana izay rehefa fety satria hoe fety moa ny andro dia mila cadeau ny olona. Etsy an-danizandy maro koa ny safidy amin'izay aminosana ny fanomezana ho an'ny eny. Ny cadeau zao le kelikely izy 15,000 farany ambany le kely ohatra hoe telefôna na montre dia lehibe indrindra arakaraka lehibe zany misy hoe raha ohatra zao le mandeha zavatra mandeha courant reny dia 75 60 50 natokana ny tontoka dia manomana ohatra hoe manomana 2 hetsy 5,000 sy 2 hetsy dia mipane manomana 3 hetsy nakana azy fety dia mera fotsiny izay. Amin'ny falinany eny dia misy ireo fianakaviana no ampiavaka kely ny sakafo tsy toy ny andavanandro ho an'ny rahampitso arakaraka ny vola eo am-pelatanana. Miavaka kely isan'andro ny sakafo zany. Afa mahazatra atao miova ohatra ny isaky lahady zany. Vanio moa izay menakavy kely dia andeha fijery bonfety maman an'ny maman dia entina madevaka kely izy après-midi. Samy manao izay tandrify azy ny rehetra ampifalinany reny ho an'ny fetiny rahampitso. Misy koa ireo orinasa no tsy nanadino ireo reny miasa ho aminy. Mba hirarisoan'ny ray aman-dreny dia hoe mba hoela velona izy rehetrarehetra dia bonne fête ny mamanay rehetrarehetra dia bonne fête koa ianao ny neny dia mirahasoanao mba hoela velona manjakizay. Soa neny rehetra rahampitso dia indrindra fa nenay bonne fête maman. Ani mama neny mamako. Fatotosa androany tetsy Analakely ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga isa-tsekoly andian'ny fatelo ho an'ny taranja échec. Ankizy manodidina ny 5 taona hatramin'ny 12 taona 200 mahery avy amina sekoly 20 mahery eto Andrenivohitra no nandray anjara tamin'izany. Manana tombony lehibe amin'ny fifantohana sy ny fianarana amin'ny ankapobeny ireo mpilalao échec ireo. Efa manomboka miroborobo ihany koa ity taranja ity eto amintsika saingy dia tsy ampy fifananana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika eto Madagasikara. Ravrazafy mahena sy mbola afa-tsara. Miavaka toy ny taranja rehetra ny lalao échec noho izy mampiasa saina ary mitaky fifantohana manampy be indrindra ireo mpianatra araka izany ny lalao échec. Mampamisy développement personnel, concentration, discipline, ahafahana manana méthode de réflexion koa. Izany hoe tena manampy be ny ankizy amin'ny fianarana zany ilay izy.
tsy nyzany eto Madagasikara ihany fifaninanana fa manana tanjona lehibe ho andro isangany amin'ny lalao ny likina analamanga ho an'ity taranjy ity abetsaka raha teo ny olina amin'ity lalao ity na ankizy na tanora na rehefa lehibe misy amin'izy ireo no nianatra échec tany an-tsekoly na hitany an-trano na ihany koa anaty klioba. Misy ny fikarakarana ny championnat scolaire international dia isy ny fifidianana izay isolo tena Madagasikara ho karakarena amin'ny 17-18 juin izy dia izay mivoaka mpandresy amin'io mandray anjara amin'ny fifaninanana ny iraisam-pirenena. Miroborobo be zany ny falalaovana échec eto amintsika eto Analamanga sy eto Madagasikara. Ny lehibe moa zany efa maro ihany fa manomboka misy koa zao ny ankizy. Fialamboly ny échec ankoatra ilay hoe azo hifaninanana ihany koa. Ça m'aide à me concentrer et c'est aussi un fialamboly ho anako ilay izy dia mahafinaritra be. Olana mbola sedra ny ligina Analamanga tsy fahampiny fifaninana ny iraisam-pirenena miankina betsaka amin'izay anefa ny azon'ireo mpilalao isa bebe kokoa na tsy ary hahatonga azy hiakatra dingana ambonimbony kokoa. Loza Matsaravina kosa no nitranga tao Inde Omaly Zuma fiaran-dalamby miisa 3 no nifandona ka nahafatesan'olona 100 maro be ihany koa ireo naratra. Zavandre maefa sy tahiriny ena. 720 namony ainy ary 570 naratra mafy avokatry ny fifandonana fiaran-dalamby miisa 3 be izao tao atsinanany Inde ny Omaly Zuma. Atao Belasor 100 kilometatra miala ny Bombe Nesoar ary ny vohitry ny fanjakana Odisha no nitrangan'ny loza. Nafotaka ny fikarohana ireo olona mbola tavela sy miantso vonjy anaty vagon sy ambany Korotamby atao arian'ny nitrangan'ny loza tamin'ny androany Sabotsy. Raha ny loharambavao nanomboka tamin'ny fatapahan'ny fiaran-dalamby express mampitoy ny Bengaluru sy Kolkata izay nipetraka tamin'ny lalamby hafa no tena antony natonga ny loza. Minitra vitsy taorian'izay no nisy fiaran-dalamby iray avy amin'ny Coromandel Express avy any Kolkata ho any Chennai no nidona taminy ka nipitika tamin'ireo vagon marobe sy fiaran-dalamby hafa teo amin'ny manodidina. Nampiorokoditra ny zava-misy ho ireo mpandeha sisa tsy maty. Betsaka ireo nitondra takaitra ary nanao toy vakana ny fahatongavan'ireo fiaran'ny mpamonjy vola nitondra ireo marary hamakany amin'ny hopitaly. Tsy vao izao no nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dalamby tahaka izao tany Inde saingy ity indray mitoraka ity no tena nahafatesan'olona betsaka indrindra ho ny manam-pahefana. Fahetiam-pamaranana ny vaovao dia miaraba sady ny reny rehetra manerana any Madagasikara mba hatratra sady ny andro ny fetiny reny ho an'ny rahampitso ny andro ny lanitra sy ny tsiron'ny tany hitobaka amin'ireo reny rehetra manerana any Madagasikara. Tsy adino fa dia arabaina manokana ihany koa ary dia miraro soa manokana ho an'ny neny lalao ravalomanana ny ekipa ny MBS radio sy ny fahitalavitra. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoana ny fampalalam-bavao amin'ity andro an'ity isoraka ianao. Naraka izany hatramin'ny farany ataka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina sy ny Global News no arahinao aoriana izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Aoriana izay kosa noronan tsara indray amin'seho fa mitondra lohateny hoe John Wick chapitre 4. Veloma tompoko.